ary amon'ny finday ho an'izay mbola tsy maty nda ho any sy zanaka ary fanahy masina afaka mipetraka sy biavana malala ao amin'ny tompo ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voanjo ny masina ho aminareo ane ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo amen. Anio alahady raika amby 30 Mai 2024 alahady ny divinité alahady ny fitondranam-bavaka ny SVK ary koa fetiny reny dia faly miarabantsika reny rehetra amin'izao andro anio izao ny fahasoavan'ny tompo ane hitahantsika rehetra mba hatokisantsika ny asa fanotontsika dia faly miaraba ihany koa ireo izay manaraka ny tambazotra izao fandarana izao na amin'ny Zoom zany na amin'ny YouTube dia manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika rehetra. Loha hevitra voanjintsika androany dia fiangonana mampitombo mitombo une église qui fait grandir grandit. Araky ny andinin-tsoratra masina nalaina tao amin'ny Matthieu 7:20 andininy 7:20 andininy 7:20 ka hatramin'ny 7 amin'ny anarana. Ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra sady mampianara azy izay nanjiko anareo ary indro aho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Amen. Izao dia anao ny hira ny SVK. Faly aho.
ry havana malala ndeha isika isotra sy idera ary anome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny famakinany salamo fa 7:1 andininy 5 ka hatramin'ny 7 dia rehefa vita zany dia atao ny raha FFPM 9:20 andininy rehetra ary tsy mitsahatsika tsy mipetraka sika raha tsy vita mivavaka fionana ary mitsanga sika eo mpanovana izany ary mitsanga sika salamo fa 7:20 andininy 5 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'ny tompo hideranao ny firenen'Andriamanitra dia hideranao ny firenena rehetra ny tany efa nahavokatra nitahy antsika Andriamanitra dia Andriamanitsika nitahy antsika Andriamanitra ary mitahotra azy ny vazantany rehetra amen. Isoranay ianao ry Tompo Andriamanitra io fa fototra iso tokoa ianao ilay Andriamanitra hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay ary araka ny iranao teo dia faly sy mideranao izay ary mankalazanao misaotra anao no nanome aminay izao fotoana ahatserovana sy hitondranam-bavaka ny sampana vehivavy kristianina ary indrindra ny mahafetin'ireny androany misaotra Andriamanitra fa tena asehonao aminay tokoa fa tena Andriamanitra lehibe ianao Andriamanitra tianay ianao ka niantso anay rehetra nahatonga anay vory marobe eto amin'ity fiangonanao ity amin'izao maraina vaovao izao indray ankehitriny raha hanoka izao fotoana izao izay dia mangataka ny fitarian'ny fananao masina ka hatreo feno izao fotoana izao mba voninahitra ao izay rehetra ataonay eto ka mba ho tafahoana tanteraka aminao izay amin'ny alalan'ny hira ny teny ary ny vavaka sy ny afatra izay hoentin'ny mpanomponao rehefa avy eo dia tahisy hatreo feno izao fotoana izao mba voninahitra ao izay rehetra ataonay dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay no angatanay izany amen afaka mipetraka isika
ry havana malala eno amin'ny fanajana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Hoy ny Tompo, ho mandehany ianareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra, manao batisa azy amin'ny anaran'iray zanaka ary fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrina izay nanjitiako anareo. Amen. Ry havana, tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany sika, ka aoka anatona ny Tompo hiaiky ny fontantsika eo anatrehany, hiara hivavaka isika. Tompo Andriamanitra io, renay ny sitraponao teo, tsy misy miafina aminao ny fiainanay rehetrarehetra, tsy miafina aminao ihany koa anefa ny fahalemenay. Fantatrao daholo izay rehetrarehetrareto ary fantatrao ny tsy fahamendrehanay. Ko mangataka aminao izay Tompo satria sanandro izay dia manoty eo anatrehanao, na amin'ny teny, na amin'ny vava, na amin'izay rehetra ataonay, dia efa nanao izay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao izay. Mamindrafo aminay Tompo, mamelà ny elokay, diovy ny fo sy ny sainay rehetra mba hahafahanay manompo anao ary manahaka anao sy manaraka ny didinao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy mpanafitra anay no angatahana izany. Amen. Ataontsika ny hira voalahatra, valo sy efajato. Havana raiso ampitiavana sy ampifaliana ny famelan-keloka omen'ny Tompo antsika hitsangana isika. Hoy ny Tompo, satria ninoanatra ianao ka nanitry tena teo anatrehako, izaho efa niaino, asa matahotra ianao, efa nanafitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ianao, izaho dia izaho no mamono ny fahatsonao ary tsy ho tsarovako ny fahotanao. Voavela ny elokareo noho ny anaran'ny masina miderany Tompo. Amen. Ataontsika ny hira voalahatra.
nahatra ho amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Afaka mipetraka isika. Izao dia tonga eo amin'ny fotoana ianoantsika ny tenin'Andriamanitra. Mialohan'ny tsanganan'ireo mpandray anjara dia ataontsika ny hira voalahatra. Fitiavanao sy ny famindramponao fanokafanao eo tanatrehana indray ny anim-panahy sy sahazanay tsiraray avy satria tsy ny mofy ihany velomanay fa teny aloky ny vavanao ihany koa misaotra ray eo midera mankalazanao amin'ny anomenjanao anay izany teninao izany ilay teny manolo-tsaina anay manoloana ny zava-misy ny teny mitaradalana anay mandehananay araka ny tahotra-nao izany tompo satria ny fiainanay dia tsisy miafina aminao fa raha tsy manaraka ny teninao izy dia miraparapa anatin'ny aizina amin'ny tany manarona ny tany ny aisim-pito manarona ny firenena fa nay masonao misehoy amin'izao toerana izao ianao tendreo ny fonay kasio ny fonay ary tao amin'ny fanahinay mandraisanay sy akatoavanay ny teny zay raisinay eto dia amin'ny anaranao ray zanaka fanay ny masina mangatanay san'izay mivavaka izany amen. Iaraka maksiany tenin'Andriamanitra isika izany dia hitantsika ao amin'ny Genesisy toko voalohany hovakiana iray manontolo izany ary dia hotohizana ao amin'ny toko faharoa atsatra amin'ny andininy fahaefatra amin'izany toko faharoa izany amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana ary aizina no teo ambonin'ny lalina ary ny fanahin'Andriamanitra nanomba teo ambonin'ny rano ary Andriamanitra ny teny hoe misy mazava dia nisy mazava ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava ka nisaran'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina ary nataon'Andriamanitra hoe andro ny mazava ary ny maizina dia nataony hoe alina dia nisy hariva ary nisy maraina izay no andro voalohany ary Andriamanitra ny teny hoe misy habakabaka eo anelanelan'ny rano ary eoka izany no ampisaraka ny rano amin'ny rano ary Andriamanitra nanao ny habakabaka ka nanasaraka ny rano ambanin'ny habakabaka tamin'ny rano ambonin'ny habakabaka dia nisy izany ary nataon'Andriamanitra hoe lanitra ny habakabaka dia nisy hariva ary nisy maraina izay no andro faharoa ary Andriamanitra ny teny hoe aoka hiangonao eo amin'ny toerana iray ny rano izay eny ambanin'ny lanitra ary aoka iseho ny maina dia nisy izany ary nataon'Andriamanitra hoe tany ny maina ary nataony hoe ranomasina ny rano tafangona ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany ary Andriamanitra ny teny hoe aoka ny tany haniry ahatra sy anana mamoa ary azo fihinam-boa eny ambonin'ny tany izay mamoa samy araka ny karazany avy ka ao anatin'ny voany dia nisy izany ary ny tany dia naniry ahatra sy anana mamoa samy araka ny karazany avy ary azo mamoa ka ao anatin'ny voany samy araka ny karazany avy ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany dia nisy hariva ary nisy maraina izay no andro fahatelo ary Andriamanitra ny teny hoe misy fanazavana eny amin'ny habakabaky ny lanitra ampisaraka ny andro sy ny alina aoka ho famantarana ny andro firavoravona samihafa
ny andro ary ny fizaran-taona ireo dia aoka ho fanazavana eny amin'ny abakabaky ny lanitra izy anazava eny ambonin'ny tany dia nisy izany ary Andriamanitra nanao ny fanazavana roa lehibe dia ny fanazavana lehibe ho mpanapaka ny andro ny fanazavana kely ho mpanapaka ny alina ary ny kintana ary Andriamanitra nametraka azy ireo eny amin'ny abakabaky ny lanitra mba hanazava eny ambonin'ny tany sy ho mpanapaka ny andro sy ny alina ary hampisaraka ny mazava sy ny maizina ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany dia nisy hariva ary nisy maraina izay no andro fahaefatra ary Andriamanitra ny teny hoe aoka ny rano ho be zava-mananaina aoka hisy vorona nidina eny ambonin'ny tany eny amin'ny abakabaky ny lanitra ary Andriamanitra nahary ireo biby vaventy any anaty rano sy ireo zava-mananaina mihetsiketsika rehetra dia ireo izay betsaka ao amin'ny rano samy araka ny karazany avy ary ny voromanidina rehetra samy araka ny karazany avy ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany ary Andriamanitra nitaha azy ireo ka niteny hoe maro fara sy mihabetsaka ka mameno ny rano ao amin'ny ranomasina aoka ny vorona iamaro eny ambonin'ny tany dia nisy hariva ary nisy maraina izay no andro fahadimy ary Andriamanitra niteny hoe aoka ny tany amoaka zava-mananaina samy araka ny karazany avy dia biby fiompy sy biby mandadina mikisaka ary bibidia samy araka ny karazany avy dia nisy izany ary Andriamanitra nanao ny bibidia samy araka ny karazany avy sy ny biby fiompy samy araka ny karazany avy ary ny biby rehetra izay mandadina mikisaka amin'ny tany samy araka ny karazany avy ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany ary Andriamanitra niteny hoe andeha isika morona olona tahaka ny endrintsika araka ny tarehantsika ary aoka izy ireo hanapaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina amin'ny voromanidina sy ny biby fiompy amin'ny tany rehetra ary amin'ny biby rehetra izay mandadina mikisaka amin'ny tany ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny tahaka ny endrik'Andriamanitra no nahariany azy lahy sy vavy no nahariany azy ary Andriamanitra nitaha azy ka niteny hoe maro fara sy mihabetsaka mameno ny tany dia mampanipoa azy manapaha amin'ny hazan-drano amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin'ny tany ary Andriamanitra niteny hoe indro meko anareo ny zava-maitso misy voany rehetra izay ambonin'ny tany manontolo sy ny voan'ny hazo fihinam-boa rehetra ho fihinanareo ireny ary ho an'ny bibidia rehetra sy ny voromanidina rehetra ary ny zava-mainanaina rehetra izay mandadina mikisaka amin'ny tany dia homeko azy ny zava-maitso rehetra ho fihinany dia nisy izany ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony ka indro tsara indrindra izany dia nisy hariva ary nisy maraina izay no andro fahaenina dia vita ny lanitra sy ny tany ary izay rehetra ho aminy tamin'ny andro fahafito no vitan'Andriamanitra ny asa nataony ary nitsahatra tamin'ny asany rehetra izay nataony izy tamin'ny andro fahafito ary Andriamanitra ny tany andro fahafito sy nanamasina azy satria tamin'izay no tsara an'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay niforonony tamin'ny nanaovany azy toy izao ny tantaran'ny lanitra sy ny tany tamin'ny nahariana azy dia tamin'ny andro nanaovan'ny Tompo Andriamanitra ny tany sy ny lanitra mbola ho toizantsika ny famakiana ny teny soratra masina izany dia hitantsika eo amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa andininy fahaefatra ambin'ny folo A dia toizantsika amin'ny andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny enina amby telopolo raha hitantsika dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy fanitsana amin'ny Petera sy niraka ambany folo lay dia nanandrapeo izy ka nanao taminy hoe ry rahalain'i Israely mihaino izao teny izao Jesosy avy any Nazareta lehilahy nasehon'Andriamanitra teo aminareo tamin'ny asa lehibe sy ny fahagagana ary ny famantarana izay nampanaovin'Andriamanitra azy teo aminareo tahaka ny nafantaranareo ihany izy efa natolotra araka ny saina ny aniana sy ny fahalalan'Andriamanitra raha teo dia nomboana sy novonoana tamin'ny tanan'ny olona tsy tandalana fa Andriamanitra nanangana azy rehefa nahafaka ny fanaintainany fahafatesana satria tsy laitran'izany ho azonina izy fa Davida nilaza azy hoe nijery an'i Jehovah teo anatrehako mandrakizay aho satria eo ankavanako izy mba tsy hozonozonina aho
dia izay no ny faliany foko sy ny ravoravoan'ny lelako. Ny nofoko koa hitoetra amin'ny fanantenana fa tsy ho foinareo ho any amin'ny fiainan tsy hita ny aiko, ary tsy hamela ny ray masoninao ho tratry ny lo ianao. Nampahafantarina ay ny lalan'ny aina ianao, ampifaly ay indrindra amin'ny tavanao. Riralay, aoka mba ilaza aminareo maromaro ny amin'ny Davida naniraka, fa efa maty izy ka nalevina koa, ary nifasana teo amintsika mandrak'androany. Ary satria mpaminany izy ka nahalala fa Andriamanitra efa nanao fianianana taminy, fa izay ateraky ny kibony no hipetraka eo ambony seza fiandrianany. Koa raha nahita raha teo izy dia nilaza ny fitsankanan'i Kristy, fa tsy nafoy ho any amin'ny fiainan-tsy hita izy, ary ny nofony tsy tratry ny lo. Izany Jesosy izany dia efa natsangan'Andriamanitra, ary vavolombelona izany izay rehetra. Ary efa nasandratsy ny tanana ankavan'Andriamanitra izy, ary nandray tamin'ny ray ny fanahy masina izay nokasainy, dia efa nampilatsaka izao hitanareo sy renareo izao izy. Fa tsy Davida no niakatra tany an-danitra, fa hoy izy, Jehovah nilaza tamin'ny tompoko hoe mipetraha eo an-tanako ankavanana, ambara-panaoko ny fahavanao fitoeran-tongotrao. Koa aoka ho fantatry ny taranak'Israely rehetra maromaro fa iny Jesosy nomboanareo tamin'ny hazo fijaliana iny dia efa nataon'Andriamanitra ho tompo sy Kristy. Ho faranantsika ny vaky telo, izany dia ho hitantsika ao amin'ny filazantsarani Jesosy Kristy araka ny Matteo 7:20 ny andininy 2:20 hatramin'ny 20. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny mpianatra iraika ambin'ny folo lahy dia nakany Galilia ho any amin'ilay tendrombohitra nasian'i Jesosy alehany. Ary noho nahita azy izy dia niankohoka, fa ny sasany nianahana. Ary Jesosy nanantona dia niteny taminy ka nanao hoe, efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra izay ety an-tany, koa mandeha any ianareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiako anareo. Ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Amen. Mialohan'ny enotsika ny hafatra dia ho mpitsanganana anaovantsika ny ravolahatra.
Fatray reto reny mahafatifaty nandriam-bavilanitra tsy latsaka an'izany koa reo lehilahy fa miompana manokana ho an'ny reny sy ny sampana SVK isika. Zay tambola kely dia nampianarina ampidi dia zany tsy mahay ampidi zany a dia olona faran'izay fadiran'ovana indrindra dia amin'ny malagasy toko koa dia tsy ka fa ke abidi tsy sefa abidi dia mba mianatra averiny zany satria zany a no nandrovitana pataloha tany an-tsekoly miaraka tamin'le sarona karona kely reny a ny fitaovana cartable tamin'izany ohatry ny an'ny sambilo. Izay no ela fa miaraba manokana ho an'ny reny amin'izao alahady natokany ny fiangonana hitrotrona ambavaka azy ireo zao a ary koa ny sampana vehivavy kristianina izay velona eto eo amin'ny fiangonana. Ny fiangonana mampitombo a ary mitombo rehefa avy eo a dia ny fiangonana manana vehivavy reny mampitombo manome aina ary koa izy rehefa manome aina sy mampitombo a dia mitombo koa izy a avy hatrany tsy afaka mitombo a raha tsy mampitombo. Zay no loha hevitra zany nefa na izany aza dia miombona sy mahatsiaro a an'ireo rehetra zay kamboty isika amin'ny vanim-potoana toy izao. Amin'ny fetin'ireny toy izao mantsy dia maro ny olona no mitsetsetra mampalahelo satria tsy ontsony neny ary na mety efa lasa ela ary izy no lasa le ratra-po mbola ao ihany. Dia fotoana toy izao a atsiarovantsika an'izy ireny koa ireo izay kamboty zany. Tsy adino ihany koa ireo vehivavy a zay tsy afaka nanome aina zany vie biolojika zay amin'ny fotoana toy izao koa dia matsiaro izy hoe tsy mba misy miaraba dia arabaina manokana izy ireny satria ny alahady an'io koa dia fetin'ny trinité lay Andriamanitra tokana nefa olona telo izay Andriamanitra ray nefa manana fondreny ary ny fony a dia miara-mitempo amin'ny fotsika tsirairay avy. Ninona mety ho fiainantsika amin'izao vanim-potoana lalovana izao a dia io le Andriamanitra telo zay iray zay no mbola hitazomana ny loko litorjika menamena dia izao manana an'io Andriamanitra io tsika zay ray fa ny fony a dia fonyreny. Zay fonyreny zay a dia mampitombo atsika isan'andro san'andro izy a ary izy Andriamanitra koa mitombo a isan'andro san'andro amin'ny fahatsarana sy ny fahalehibiazana. Dia tsy adino ihany koa ny firenena, la nation, je parle pas de patrie. Firenena dia misy teny fototra koa hoe reny ao. Ny firenena dia raha te hitombo ny firenena dia mila mampitombo izy, mila ny fampianarana aloha no hivotosany. Avy eo va mividy fitaovam-piadiana na mividy fitaovana ekonomika na mividy fitaovana etsy sy roa ny fanabeazana sy fibeazana mba hahafahany mitombo. Hoe tsika ambavaka ny firenena zay nihevintsika sy mety mbola hoditsika indray andro any ary ny firenena zay mandray atsika sy nanangana atsika koa zanany dia adiditsika koa no mitrotro ambavaka ny firenetsika zay sady dada no neny. Zay no zava-dehibe anio ary miangatahako tsotra dia izao hoe isika rehetrarehetra na vehivavy tsika na lehilahy na renitsika na zanaka dia mba hametraka ny tanakitsika eo amin'ny fo. Mino fa manana fo avokoa tsika na kamboty na manan-janaka na manan-joka dia io iombonantsika io dia apetraka eo amin'ny fotsika eo amin'ny tandrifin'ny fotsika ny tanantsika dia mba henoy tsara le fitoboka ny ao. Matoa io mbola midobodoboka dia izao mbola famindrapon'Andriamanitra izany. Indraindray adinontsika
rehefa manao ohatran'izao le efa nanatrika teny amin'ny hôpitaly olona maro mialaina dia rehefa mandeha ohatran'izao le encéphalogramme iny plat dia zay dia mitomaniny va dia manjanaka tsisy azo iverenana intsony fa izao tsika mbola mitepo le izy dia raha mitepo io a dia tian'Andriamanitra higioka ny fahasoavantsika matombola velona iny tsika dia tsy tiany ho variana amin'ny zavatra tsy misy fotony sy tsisy dikany reny zay be dehibe fa tiany tena hifantoka hoe tompo aoka ny foko araka le hira 20 sy ny fonao ahoana moa le izy miara hitempo tena iray rehefa miara amin'ny tempo tena iray amin'ny fon'Andriamanitra ny fontsika mampitombotsika ary mitombotsika azo antoka izany ka ndeha ary tsika hivavaka amin'ny alalan'ny vavaka amin'ny alalan'ny tanana tompo misaotra anao zay satria amin'izao alahady natokanay ho fetin'ilay Andriamanitra telo zay iray izay Andriamanitra ray nefa manana fondreny zay tsy mana-tsahala satria mbola nanome anay fofonay pahavelomana mbola namela ny fonay mbola hitempo ary matoa mitempo zany fo zany dia tianao higoka ny hatsaranao sy ny hamaminao zay mba tsy ho fiangonana mitombo isa fotsiny zay fa fiangonana miaina tsy fiangonana zatra manao ny fomba mampanao ny lovana tamin'ireo razambe mety kristianina azy fa fiangonana miaina fiainam-baovao aminao Kristy manadino ny zavatra rehetra ary kosa miezaka mahatratra ny mariky ny fiatsoana eo anoloanao zay dia te handray zavatsoa satria ianao rery ihany no afaka manome izany ho anay tsirairay avy indrindraindrindra reo reny zay voatonina teo reo vehivavy maro ary ny fiangonana tsirairay satria aladiny trinité koa an'io ianao no Andriamanitra sady rainay no renay ary omenay ny dera sy ny aja ary ny voninahitra ho voninahitra ny anaranao ny fiainanay. Seigneur notre Dieu, merci pour ce temps, merci pour cette vie que tu fais battre en chacun de nous. Merci pour ta grâce qui se renouvelle encore aujourd'hui. Que nos cœurs fatigués retrouvent ton souffle, Seigneur, le souffle que nous avons célébré à Pentecôte. Que nos cœurs inquiets retrouvent ta paix, la paix qui surpasse toute intelligence. Que nos cœurs dispersés retrouvent ta présence. Oui, Seigneur, comme le chant que nous chérissons tous, Mam Fuk Ridiso, accorde nos battements au tien, nos battements de cœur au tien. Que notre cœur batte au rythme de ton amour, au rythme de ta parole que nous allons recevoir, au rythme de ta mission, parce que tu nous envoies dans le monde, au rythme de ta compassion. Et fais-nous, Seigneur, une église vivante, non pas une église sociologique, mais une église qui fait grandir, une église qui transmet des bonnes choses, et une église qui accompagne surtout les faibles, surtout les malades, surtout les endeuillés, que nous pensons à ce moment. Oui, Seigneur, que chaque battement de cœur devienne une prière, Seigneur. Seigneur, nous voici. Fais-nous grandir, fais grandir ta vie en chacun de nous. Amen. Vite un culte. C'est la version courte zay. Hitondra tenin'Andriamanitra dia miera aminareo ina ny tianareo le version courte ave le ohatran'le comme ça dia vita dia moditsika dia mba mahafinaritra koa mba mody aloha e. Sa le version concert omaly zao tsika nanomboka tamin'ny telo dia ny farana tamin'ny enina dia nisy nidina tary mbola nisy nanohy teto izy amin'izay ny tiantsika hiezaka zany ho eo ampovoany zay rehetrarehetra zay
ny loahevitra dia hoe fiangonana mampitombo tsipika telo mitombo. Mety gaga ihany reo inona ary zany teny zany hoe teny malagasy zany dia amin'ny teny français nandika anazy dia hoe une église qui fait grandir grandit. Raha te hitombo zany no fiangonana dia mampitombo izy. Zay le izy ary anompanatsika ary atsiarovantsika reo reny rehetra zay manatrika etona nareo zay manaraka amin'ny aino aman-jery zany. Ary tsy ho an'ny reny rehetra nefa araka nefa lazaina teo fa ho atsika rehetrarehetra amin'izao aladiny trinité zao no mandray zany afatra avy amin'ilay tompontsika izany. Ny angalantsika azy dia araka nefa voalaza ao amin'ny Matthieu 7:20 io fa raisiko kely eo amin'ny 9:20 ray manontolo. Raha nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia nanatona an'ireo mpianany dia niteny taminy nanao hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Zany teny zany dia efa tsy zoviana amintsika intsony ary fandrehintsika rehefa manatrika asa-pifoazana ohatrantsika dia eritreretintsika hoe ho amin'izay ihany io teny io. Nefa mahakasika ny lafim-piainantsika rehetrarehetra le izy. Efa nanatona azy Jesosy dia niteny taminy hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra. Dia eto ny fahefana eto amin'ny teny frantsay ho amin'izay mamaky amin'ny teny frantsay dia hoe tout pouvoir m'a été j'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Et Jésus s'approche et leur dit cette phrase, j'ai reçu tout pouvoir. Ny fahefana an'Andriamanitra izay avahany amin'ny fahefantsika olombelona reo atsona hoe mpitondra fanjakana koa diso mba mila mezaka amin'izany tsika tsy ampiasan'izany mpitondra fanjakana ny fanjakana tsy mpanjaka reo Andriamanitra ihany ny mpanjaka any ka ampiasany avokoa ny fitaovany mbahoaka rehetrarehetra satria mpanjaka izy eo ambony lalànako ny mpanjaka zany eo ambony lalàna mpiasa vahoaka na aty zany na ary tsika indraindray manaiky lembenana amin'ny zavatra ataon'le izy. Fa ny tiany olazaina dia zao ny fahefana ao amin'Andriamanitra araka ny baiboly dia zao fahefana mampanantona. Dia Jesosy nomena ny fahefana rehetra tany an-danitra sy ety an-tany. Inona nataony voalohany? Nanatona ny mpianatra izy. Ny manam-pahefana misy protocole be, maka rendez-vous be, mila manala ny anina sy ranona zay vao mahazo fihaonana aminy. Fa ny fahefana ao amin'Andriamanitra le niraisin'i Jesosy dia tsy fahefana manamotsana, tsy herim-pamoretana fa mampanatona, manatona ary mampifanatona. Zay le izy zay tadidio zay. Zay no atao hoe fahefana eto. Ary tsy sasatra mampatsiahy an'izany amin'ny teny latina dia avy amin'ny teny hoe augere, qui a donné le mot augmenter, faire augmenter, mampitombo. Zay le dikan'izay zany hoe zay manam-pahefana rehetrarehetra zany dia tokony ao anatin'ny saina dia mieritreritra izy hoe ahoana no ampitomboko zay nomena ho iandreketako. Alahady ny SVK-any io dia zao mitodika amin'ireny rehetrarehetra zany sy zay mbola ho reny hoe rehefa omen'Andriamanitra an'izay fahefana nomen'Andriamanitra voalohany ho an'ny olombelona dia le pouvoir de procréer. Il est le seul. Tout à l'heure, avec les catéchumènes, on a parlé de Bereshith Elohim bara Araetz. Andriamanitra tamin'ny voalohany zao rehetra zao dia namorona ny tany sy ny lanitra. Dia io teny hoe namorona io Dieu créa io dia ce verbe n'a pas de sujet que Dieu. Il est le seul à pouvoir créer.
mais il a transmis à l'humanité, et notamment aux femmes, ce pouvoir de procréer. Fahefana zany, asa ratsapany reny sy zay teo reny rehetrarehetra hoe fahasoavana sy fahefana io fanomezanainy io, ary tsy nomenany rehetra. Ary zay no atserovana zay mba tsy nanana an'izany, satria afaka manao tahaka an'Andriamanitra le telo zay ray izy hoe na dia tsy afaka niteraka biologiquement zay ianao dia afaka manangana ohatra ny nananganan'Andriamanitra antsika koa, dia lasa reny avokoa tsika rehetrarehetra, na lehilahy tsika na vehivavy rehefa mitaiza sy manabe dia antsoina hoe reny zany. Dia nomen'Andriamanitra ny vehivavy io fahafahana miteraka io, dia tsy ateraka fotsiny dia ohatra ny voalavo dia na ohatra miparasy dia teraka miparasy, hitanao hoe miparasy rehefa teraka mipitika ohatr'izao dia mandeha dia any le izy, fa mila karakaraina. Dia mivaky teren'io zay no tena hoe version longue sa version courte sa version moyenne, fa il y a plein de choses dans la Bible qui nous intéressent et qui nous fait grandir, alors que nous on se variena am'le zavatra short zany malaza short. Nisy fotoana teto amin'ny SFPMA nangatahana tsy teneniko le nangataka mba hazavao amin'ny fomba short ve ny liturgie FPMA. Dia mieritrereto nga izy ty makdoaka hoe fast food any makdoara ohatra mbola betsaka ihany le quantité. Dia io fahefana mampitombo io zany no men'Andriamanitra atsika. Reny zany dia zao manana an'izay fahefana zay tsy nomenany lehilahy ny fahafahana miteraka, fa nefa ve mahatsiaro an'izany fahasoavana be zany andraikitra lehibe, c'est une telle responsabilité. Ary zay ny trondronam-bavaka azy satria mampalahelo rehefa mahita reny ariny ny zanany ataony anaty frigo tsy rarahiny, rehefa mahita ny zanany izy dia sanatria ohatra mipanampy dia nisy olona ohatran'izao nitenena tsy eto le izy fazagagy nareo sao dia anontanyra hoe iza zay. Zaho izy ny amin'ray aman-dreny koa rehefa iresaka amiko izy dia maniraka, taovy ty aza atao ty, taovy ty aza atao ty. Bon, itesika ny fonoteny. Zay zany le pouvoir que le Christ a reçu, c'est un pouvoir ou une autorité qui fait grandir et qui le pousse à aller vers les autres. Zay no atao hoe fahefana zay. Fa tsy le fahefana tsy maintsy ny olona foana manatona. Ary rehefa tsy mahalala olona ianao, tsy mahalala ny lalana ianao na misy an'le ohatr'izao dia ao ny tranonao zay. Fa ny vaovao mafaly zany amin'izao alahady ny trinité izao dia zao hoe nomena fahefana manatona sy mampanatona ny tompo ary koa mampitombo mba hahatonga anao hitombo rehefa avy eo. Zay no zavatra hitantsika zany. Une église qui fait grandir, tel est le thème, grandit. Elle grandit en foi, elle grandit en amour, elle grandit en maturité, elle grandit en mission, elle grandit parce qu'elle ne garde pas la vie pour elle-même. Elle la transmet. Dia hitantsika eo zay triptyque anankitelo zay amin'le vaky teny io dia hoe ataovy mpianatra ny firenena rehetra, mampianatra azy hitandrina an'izay rehetra nandidiko anareo ary indro momba anareo mandrakariva. Zay zany tadidio zay telo zay. Zay no mampitombo zay. Raha vao esorony reo ohatra nareo le hoe tokotelo ahoana moa tokotelo dia mamasan'andro dia vilany tongilana fa zay tsy mety harenina. Raha vao c'est comme les pieds des tabourets à 3 pieds. Et quand l'un manque, le tabouret risque fort de tomber. Dia ireo zany hoe mampianatra hitandrina, manao mpianatra ny firenena dia mampianatra azy hitandrina ny nandidiko anareo ary momba anareo. Zay zany izy mampianatra, faire des disciples. Hitantsika amin'izany disciple zany dia zao misy ny antsoina hoe discipline. Ny sasany dia goragora fiangonana ve dia hanao an'izany dia mety tsara ohatra ka amin'ny folo sasany dia amin'ny raika ambin'ny folo latsa-kafe fa ny voaeritrretina hanomboka sy itony. Mais c'est pas ça ce que le Seigneur nous demande de faire. Une sorte de discipline de vie. Zay no jerentsika eto zany dia faharoa indray dia hoe mampianatra azy hitandrina zay rehetra nandidiko anareo. Zay no raisitsika voalohany zany.
rehefa hitantsika teo la différence entre le pouvoir de la société qui s'exerce souvent dans la société et l'autorité de Jésus. Le pouvoir du monde domine souvent et le pouvoir de Jésus relève. Le pouvoir du monde éloigne souvent, mais le pouvoir de Jésus rapproche, nous rapproche. Et le pouvoir du monde cherche parfois à contrôler, mais le pouvoir de Jésus fait grandir. Zay ny zavatra tsara ho raisitsika zany dia ny voalohany dia zao hoe le tsipika voalohany zany eo amin'le tokotelo dia hoe ny fiangonana mampitombo dia manao mpianatra. Une église qui fait grandir fait des disciples. Tsy hoe misy mpiangona be dehibe eo dia ohatra mijery baolina leo na mijery concert leo dia oui amen dia mody dia on revient dans tout ce que nous faisons tous les jours. Zany any amin'ny firenena ny avitsika tsy mitsara manao an'izany fa zany ny feno ny fiangonana miditra indroa intelo fa vao tonga ny alatsinainy dia rebelote le fiainany eny ihany no atao tsisy impacte eo amin'ny fiainany mihitsy na kely ary zany hoe mpianatra manarady misy discipline de vie zany hoe rehefa tsy anay io dia tsy anay dia tsy alaiko, rehefa an'olona io dia an'olona dia respekteko ninninny io amin'ny zavatra rehetrarehetra. Dia zany mameno ny fiangonantsika satria isan-kalahady dia mibebaha raisy ny tompo hita fa tsisy travail à long terme hoe comment faire pour que chacun puisse devenir disciple. Zany disciple zany dia zao tena hoe ce ne sont pas des consommateurs religieux. Jésus ne dit pas faites des consommateurs religieux, ni faites des sympathisants ou remplissez les bancs. Non, il dit faites des disciples. Et le mot disciple désigne un apprenant. C'est comme ça qu'on dit maintenant, on ne parle plus d'élève. Un apprenant, un apprenti, quelqu'un qui apprend à marcher avec un maître. Il est lié à l'idée de discipline, comme j'ai dit en malagasy, non pas d'abord dans le sens de répression ni de punition, mais dans le sens de formation, d'apprentissage, d'entraînement, de croissance. Zany no atao hoe discipline. Mila atao isan'andro isan'andro. Tsy vita an'io atao rapitso. Fa tsy hoe mandeha fotsiny maka dia mahafinaritra be dia lasa toy amin'ny fiainan'io ihany. Être disciple de Jésus, ce n'est donc pas seulement connaître son nom. Ce n'est pas seulement venir au culte. Ce n'est pas seulement appartenir à une tradition religieuse. Plein de choses. Ce n'est pas seulement je suis chrétien. Être disciple, c'est apprendre à vivre avec Jésus, selon Jésus, pour Jésus. Voilà, sinon, on n'est pas encore des disciples. Un disciple apprend à aimer. Quelqu'un qui est croyant, quand il voit quelqu'un à côté, et s'il a un problème par rapport à ça, il évite. Mais un disciple apprend à aimer, il apprend à pardonner, il apprend à servir, il apprend à prier, il apprend à écouter la parole. Il apprend à tomber, à se relever. Il apprend à faire confiance en Dieu dans les jours faciles comme dans les jours difficiles. Des mille fotoana zany zavatra zany. Sambikinitsika ny vaky teny tao amin'ny Genesis voalohany teo, izay milaza fa bangoko fohy fotsiny hoe nataon'Andriamanitra raha namorona an'izao rehetrarehetra izy dia nanome aina dia nampitombo ny aina, dia nanome an'izany fahafahana mampitombo zany tamin'ireo olombelona voalohany Adama sy Eva hoe karakarao ny tany, tsy iverenantsika tsonony amin'izany. Fa ny tsara ho fantatsika zany dia zao hoe ny fiangonana mampitombo dia ny fiangonana mampitombo mpianatra. Une église qui fait grandir des disciples. Elle grandit elle-même. Dia amin'izao fetiny reny zao dia zao mahatsiaro tsika andreo reny rehetrarehetra izay miaina an'izany eo amin'ny andavanandrom-piainany. Tsy manome aina fotsiny tahaka ny voalaza ihany ny reny fa mitaiza mitantana. Hitanao vao mandeha le manao talaky mandeha reny, zao moa efa misy ny opala, dia aleva le zaza dia mandeha eo. Fa ny reny zany ary nanaovana tsenjery mihitsy le fola damosiny irery, le nampianatra nandeha.
Ary zay no mahatonga anay rehefa manao bénédiction du mariage atao amin'ity fiangonana ity a dia zao tsy manao bénédiction du mariage amin'ny tanora raha tsy lasa misaotra ny ray aman-drenina izy. Tsy ohatr'izao nareo raha tsy teo ny ray aman-dreninareo. Rehetratsy mais zay no mahatonga mi-exigence, mais il faut qu'il vienne me voir. Fa tsy efa tsona daholo efa vita daholo ny photographe, vita daholo ny voninkazo, vita daholo ny salle. C'est pas moi qui se répète ce que fait le pasteur qu'on a invité la dernière fois. Il s'appelle comment? Paul Efona. Manambady ny tanora dia zao vidéaste, photographe, tsisy maharatsy an'ireo. Fa tsy fantany hoe c'est une bénédiction qui passe à travers les parents. Rio ianao nga le tonga tetỳ an-tany zany raha tsy teo neny. Mety diplômé ianao, mety avara-py ianao, mety tafity ianao, mety tu maîtrises les technologies, mais sans ta maman t'es rien. Raison pour laquelle on est là pour honorer nos mamans. Na dia tsy mahay mitenitsika ary izy, elle maîtrise pas l'anglais, l'espagnol, l'intelligence artificielle, tout ce qu'on a maintenant. Ça reste quand même maman. Mila ajana. Mila amin'izany fotoana zao tsy voatery tsy maintsy manome voninkazo hoe afaka ianao manome, tsy voatery mitsaotra azy fotsiny hoe mama, neny a, tsy haiko izay antsoinao azy, misaotra tamin'ny taizanao ana, nampianarinao ana. Ianao ne tsy natorina andritry ny alina, rehefa marary a misy température. Misy dada ihany manao an'izany, tsy lazaiko hoe iza fa ny reniny tena ao. Dia isaoran'izy ireny satria tsy manome aina ihany fa mampitombo, mitaiza, mampianatra. Ary izany fampianarana izany tsy vitandray maka hoe androany fa isan'andro na reraka na marary na vizana dia zao ny reny a dia manao ny adidiny. Dia nous aussi on les gars on a droit de respect à nos épouses, à nos sœurs, à nos mamans, à nos grands-mères satria manao ny asan'ireo. Ary isaorana ny fiangonana mandray an'izao fotoana izao a mba atsiarovana azy ireny. L'Église doit apprendre cette sagesse maternelle, c'est-à-dire elle sait qu'il faut répéter, les mamans savent qu'il faut patienter, elles savent qu'un enfant ne devient pas adulte à un jour. Tsy ohatran'le boaty amin'ny distributeur automatique ireny dia atsofoka les jetons 50 centimes dia tsindrina le bouton dia mivoaka le izy. Zany mantsy zao ny amin'izao. Culture d'immédiateté. Une église, tsipika faharoa satria les versions malakilaky no raisitsika. Ny fiangonana mampitombo dia mampianatra, le hita teo zany ampianarina, ary le fampianarana tsy vitandray maka isan'andro. Fa tsy vitany hoe mampianatra fa mampita, transmettre. Une église qui fait grandir enseigne d'abord et transmet après. Mila pitainy io, ary rehefa mampita ianao a dia ianao aza no mahazo an'iny. Rehefa tazominao rery le izy a dia tsy mitombo, zay le hoe mampitombo no mitombo. Une église qui fait grandir grandit parce qu'elle enseigne d'abord et puis elle transmet. Fiangonana mampitombo dia mampianatra sy mampita ary azo antoka fa hitombo izy. Dia zay ny tenin' Jesosy hoe ampianatra azy araky ny teny io a, mampianatra azy a hitandrana zay rehetra nandidiko anareo. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Tena zava-dehibe, izy tsy miteny fotsiny hoe ampianary fotsiny, fa misy koa le hoe mitandrana amin'ny heviny hoe garder, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Satria afaka mianatra tenin'Andriamanitra ino amin'ny natao amin'ny teny malagasy, tsy enjery par cœur any antsika. Zany koa amin'ny fiangonana rehetrarehetra miditra ao an-trano, nisy olona nandalo tato amintsika avy any amin'ny firenena hafa any tsy teneniko avy any dia mijery ato izy dia hoe ary ny ato aminareo ato tsisy verset biblika mihitsy.
nandrareo zany ohatrany tamin'ny andro jiosy dia le asiana verset be dehibe dia niteny tamin'ilay olona ankolaka hoe ny naya surtout moi zany dia ny tenin'Andriamanitra atao ao am-po fa ny traduction de la parole de Dieu qu'on écrit ce qu'on voit dedans fa tsy le eny dia ombanao ny tonga tsisy maharatsy eny reny fa eny ivelany reny fa le tenin'Andriamanitra atao ao anaty dia ça se voit extérieurement dia ny traduction an'iny ohatra hoe nos sociétés face au danger écologique ka ianao mahita soratra masina eo fa traduction an'le teny aty anaty reny zavatra aseho reny zay nampalaza amin'ny fariseo sy ny mpanorad-dalàna eny amin'ny somotra naviavy ny feny soratra masina tsy izany ny tenin'Andriamanitra iainana fatarina fakafakana ary rehefa avy eo dia aseho amin'ny zavatra iainana ce sont les traductions no tokony atao fa tsy le tenin'Andriamanitra atao eny ivelany dia zay zavatra tsara zany zay zavatra hoe tsy miteny fotsiny ny tompo hoe mampianara azy fa mitaona ny olona koa mba hitandrana zany teny zay vakiny sy enony zany Jésus ne dit pas seulement enseignez-leur à connaître mais il dit aussi enseignez-leur à garder parce que cette nuance est tellement importante, elle est essentielle. Connaître, c'est avoir une information sur Dieu, sur Jésus, sur l'Église. Mais garder, c'est laisser cette parole prendre racine dans notre vie. Iainana. Fa tsy le naharana tsy enjery fotsiny tsisy maharatsy an'ireny fa mila les paroles, il faut que ce soit traduite dans tout ce que nous faisons de tous les jours, dans la vie de quotidien. On peut connaître des versets sans les vivre. On peut écouter des prédications sans être transformé. On peut connaître des habitudes de l'Église sans devenir disciple. Et Jésus veut encore plus que des têtes bien remplies. Il veut des vies transformées. Et enseigner, c'est aider l'autre, aider nos enfants, nos jeunes, à répondre à des questions très concrètes. Comment vivre le pardon? Comment aimer quand c'est difficile? Comment servir sans chercher à être vu? C'est manompo dia asehoseho. Zay nge mba tonga andreny fiangonana sasany reny tsy mitehaka. Tsy azo tonga dia hoe bedesina hoe disony azy. Satria rehefa atao an'ireny dia ohatrany lasa manasoaso an'le misehoseho. Tsika miezaka manao mitehaka sy manao ny rehetrarehetra tsika fa mailontsika hoe isaoran'Andriamanitra nanome an'iny olona iny fa tsy le olona no asoasoana. Dia aza tonga dia manameloka an'le olona hoe amin'ny fiangonana ihany dia zao ny tehaka na zao. Misy antony zany fa tsy hoe dia tonga ho azy amin'izao fotsiny satria le olona indraindray sarotra no mitaiza azy. Dia aleoa ny fitaizana tsotra indrindra dia ny fandrarana zay. Ny fitaizana tsotra indrindra dia hoe aza manao. Fa ny fitaizana sarotra indrindra dia on risque. Et on ose prendre des risques, on n'a pas peur d'échouer. Voilà le bon apprentissage. Zay le izy. Dia ny tsipika farany zany dia zao hoe ny fiangonana mampitombo dia miaraka mitondra ho amin'ny fahamatorana. Une église qui fait grandir accompagne vers la maturité. Ampianarana taizana fa atao zay ahatonga azy olombanina be azony izy mba ho mpiandraikitra tsy tompona andraikitra. Tsika indraindray na ao amin'ny fiangonana dia zany tompona andraikitra tsy hanao zany io. Andriamanitra napindrana anao an'io. Mpiandraikitra tsika ary hoe sorona amintsika iny amin'ny fotoanany na amin'ny fahafatesantsika na rehefa tsy havaozina ny mandat dia mpiandraikitsika na amin'ny fiangonana na amin'ny fiarahamonina zavatra andraikitra ampindraminy ireny. Dia zao ny fiangonana mampitombo dia zao miaraka mitondra ho amin'izany fahamatorana zany mba hahatonga le olona ho mpiandraikitra. Dia zao no amaranan'i Jesosy amin'ilay teny zay hitantsika hoe ary indro aho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperany zao tontolo zao. Je suis avec vous. Il n'a pas dit débrouillez-vous. Je vous ai enseigné, je vous ai appris tout ce que je vous ai commandé, donc débrouillez-vous. Fa miteny izy hoe momba antsika Andriamanitra ary ny fombany zany tsy hoe
momba atsika izy a satria eo satana zay mantsy nieritreretina na teo satana na tsy teo satana dia momba atsika foana n'Andriamanitra. Maka ohatra tsotra mba azahoanareo azy. Nisy andiany rehefa vita ny concert teo dia nidina tatsy ambany dia nijery baolina kitra. Fantatrareo hoe baolina kitra, match de foot, finale de la Ligue des Champions. Dia misy tao izy moa le mpifaninana tsy mamenatra ane no miteny izany PSG sy Arsenal. Dia za moa am'zahatra rehetrarehetra makalesina foana amin'ny fiainako. Misy mpanohana ny PSG tao ary misy mpanohana ny Arsenal. Dia misy mpanohana ny Arsenal satria tsy hoe tena fanina ny Arsenal izy fa contre Marseille. Zay le tiako tenenina teo hoe tsy hoe momba antsika Jesosy satria eo satana na eo satana na tsy eo satana momba antsika Andriamanitra. C'est pas un accompagnement par défaut, c'est ça ce que je voulais dire. Fa nanapa-kevitra izy na iny kitona na iny kitranga dia zao manohana antsika ary anao côté izy fa tsy hoe bon za koa haka ny Arsenal satria tsy tia PSG. Zay le izy fa raha tena ampanaovana ny Marseille ny Arsenal iny dia haka ny Marseille indray izy. Ohatrohatran'izay le fomba n'Andriamanitra eto hoe rehefa miteny Andriamanitra hoe momba anareo dia zao tena momba antsika izy. C'est pas par défaut fa tena hoe safidiny mihitsy satria miara mitepo amintsika ny fony dia ho anilantsika mandraka izy parce que son cœur bat pour nous, donc il est pour nous. Ary Paul l'apôstole dia niteny an'izany hoe raha Andriamanitra ny momba antsika iza no atohatra antsika. Zay zany le tiana ho tenenina teo hoe c'est le cœur de l'accompagnement chrétien. Jésus accompagne ceux qui l'envoient. Il marche avec ceux qui marchent pour lui et il soutient ceux qui soutiennent les autres, et l'Église est appelée à faire ça. Momba anareo mandraka hariva hoy ny tompo. Ary zay no fampianaran'i Jesosy. Izy aloha no nanao. Nandritry ny 3 taona izy dia nampianatra dia nijery ireo mpianatra ireo. Nanaraka teny izy nijery. Ao ny Jesosy rehefa mamela heloko, ao ny Jesosy rehefa naratsiana, ao ny Jesosy rehefa manoloana ny olona sahirana, manoloana ny olona marary, manoloana ny olona midona-pahoriana sy ny rehetrarehetra dia nijery teo ireo mpianatra ireo. Dia eto indray manao indray le mpianatra nisy fotoana maro dia izy nanitsy izy raha misy tokony atsiana, nampahery izy raha tokony nampahery hoe tsara zany ataovy tohizo. Nandray izy manitsy nisy fotoana zao ireo mpianatra ireo androaka démonie dia tsy tafavoaka n'le démonie dia niady hatrany hoe fa inona ny anton'izay. Zay foana mantsy rehefa misy olana dia fanometsiny tao dia nanitsy Jesosy hoe iny karazan'iny dia tsy maintsy miaraka mivavaka sy fifadikanina. Zay no ataony. Zany hoe c'est comme zany mantsy rehefa any amin'ireny sekoly ambony fampianarana fitantanana ireny dans l'école de management. C'est comme si c'était ces écoles-là qui ont inventé ça, mais alors que c'est dans la Bible. L'idée de je fais, tu regardes, tu fais. Je t'aide et tu fais, j'accompagne. Ça ne fit pas ça. Manao aloha ianao aza mampanao olona zany na mitona olona zany raha tsy ianao no manao voalohany. Dia avy eo ampanaovy le olona dia ampio izy raha mandakavaka. Zay ny reny mitaiza, zany fiangonana mitaiza. Tsy ohatr'izao ny fanaovana an'io. Raha ataonao ohatran'izao zao tia tsaratsara kokoa. Dia rehefa avy eo amin'izay avela manao rery le olona dia tenenina izy hoe raha mila ianao eo foana. Ce que le Christ, notre Seigneur, nous enseigne. Alors qu'on vend ce module dans les écoles de management, c'est le top, oui. Je fais, tu regardes. Tu fais, je t'aide. Tu fais, j'accompagne. Ça, c'est une andragogie de croissance maptumbu. Matunga le olona rehefa avy eo lasa maleo teny izy. Ary ny fombany Jesosy rehefa miteny momba anareo mandrakariva dia isan'andro san'andro izy a, momba antsika. Amaranako azy dia misy tantara anankiray
aza mainka koa hoe iza le olona ao amin'ilay tantara fa sary le izy. Zay ohatra mandeha le micro. Amarana azy io dia tantara kely. Nisy olona ny vahiny tany an-tranon'olona. Za mieritreritra mihitsy hoe iza le olona. Ary iza le olona ny an-tranoana. Dia ohatra ny hoe lany atokantrano rehetrarehetra dia rehefa avy misakafo le hoe mitombo dia zay dia makany amin'ny trano fivoahana. La personne, après avoir bien mangé, il est allé dans les salles d'eau, toilettes. Et tant les toilettes, ici, dans les salles d'eau, il voit des instructions. Rehefa miditra atonareo dia aprety ny jiro dia vonoiny jiro rehefa miala. Dia les instructions rehetrarehetra reny atao an'izao ny taratasy, atao an'izao ny ohatran'izao. Ça va hatreto? Dia petraka daolodolo zany les consignes sy le fampianarana rehetrarehetra. Fa ny tombony dia izao. Reny nanoratra n'ilay soratra eo. Zay ataonao rehefa vitanao ty, rehefa miala eo ianao dia vonoiny jiro ohatran'izao. Fa azadino fa ty ianao neny. Après les instructions, faites ceci, ne pas faire cela et tout ça, la touche, maman t'aime beaucoup. Maman vous aime beaucoup. Et je suis là si vous avez besoin. Zay nataon'i Jesosy io, mampianatra, maniraka fa momba. Ary azo atsoina amin'ny fotoana rehetrarehetra izy, momba amintsika. Dia tsika te hitaiza dia izay vonona eo foana. Raha misy ilainareo, aza misalasala manatony. Dia izany no fiangonana, accompagner ce n'est pas rendre dépendant, c'est rendre capable. Et à Dieu seul soit la gloire. Amen. Thank you.